fa niaona tamin'ny tompona andraikitra mpanelanelana vahiny tetsy amin'ny foben'ny vondrona afrikana tetsy akorondrano tamin'ity androndroany ity ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny hita teny an-toerana dia ireo mpanelanelana telo avy eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena dia i Ramtane Lamamra avy eo anivon'ny vondrona afrikana Andriamatoa Joachim Chissano avy eo anivon'ny SADC ary Abdoulaye Batili avy eo anivon'ny firenena mikambana no nandray ity filoham-pirenena teo aloha ity. Fantatra teny an-toerana ihany koa fa dia Omaly Alarbe zany no nandray an'Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny tetezamita teo aloha. Ireto mpanelanelana ireto raha tokany hariva teo kosa no nandray ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka. Ireto mpanelanelana iraisam-pirenena ireto tsy nisy nipika moa nidinika ny fanaovana atao anatin'ny ezaka fanelanelanana manoloana ny olana misy eto Madagasikara fa sosikevitra ihany no narosin'ny voameramalo tena amin'sahana ny fifidianana na nisy amin'ny nanoloran'ny datim-pifidianana hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa mahafaly solonandrasana Olivier teny Tsimbazaza tamin'ny androny omaly no naneho ny fomba fijeriny io mbola ho avy ihany ho izy ny fotoana afantarana ny daty tena izy irosona ao anatin'izay fifidianana izay. Io moa zany efa ao anatin'ny lalam-panorenana afaka manao interpellation ny gouvernemanta zany ny député androany moa zany dia nisy ny fampiantsoana nataony zareo ny tena ko amalehibe ny gouvernemanta dia niaraka ministra vitsivitsy zany tsy ny ministra rehetra akory no nentina teto fa solon-tenany maro zany tonga teto ka ny resaka zany saika niompana zany tamin'ny raharam-pirenena kehitriny zany fanontaniana inona ny ezaka efa nataon'ny gouvernemanta manoloana an'izao fisavorovoro misy eto amin'ny firenena zao dia nampafantatra an'izay ny amin'ny ankapobeny zany no nataoko ary niantso an'zareo ihany koa zany mba andray anjara amin'ny fametrahana ny fitoniana maharitra eto Madagasikara. Zay ngamba raha atao banko tokana ny zavatra ny dinina atao androany. Iny lalàna iny manko tiako koa nanazavana azy eto rehefa namoaka ny avis ny fitsarana ambolanam-panorenana iny lalàna iny zany tsy miverina tsony aty amin'ny antenimieram-pirenena na amin'ny antenimieran-doolona fa zay zavatra rehetra zay araky ny sosikevitry ny fitsarana avo tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana dia asorina fotsiny dia azon'ny filoham-pirenena atao rehefa avy eo ny manao promulgation nyreny lalàna anankitelo reny zany ka ny CENI moa zany amin'ny lalàna vaovao zay ho promulguer ny filoham-pirenena mazava tsara fa manao sosikevitra proposition de date ny CENI fa en conseil de gouvernement zany no afana manao miantso ny fidy zany convocation des électeurs sy manome date zany arakaraky ny sosikevitra zay omeny voamera manokana amin'ny sahanany fifidianana efa eno moa izy iny ka manaraka lalàna tsika mbola isy ny fotoana zay isiny conseil de gouvernement zay zany isiny convocation des électeurs dia anareo zany mahafantatra hoe nanahoana zany ny fisehona par rapport amin'iny sosikevitra nataon'ny CENI zany.